am'izay fa anoka ny fotoana isika manatonareo irahabatsika rehetra tonga ato amin'ny tranon'Andriamanitra amin'izao takarivan'ny zoma farany ny volana jona izao amin'ora rehetra nefa fahasoavana sy fiadanana amin'Andriamanitra rahantsika sy Jesosy Kristy tompo. Inona moa ny antom-pisitsika eto lazaina tsotsotra amin'ny teny vitsivitsy teny hoe nanapa-kevitra ny komity mpiangonana eto an-toerana ny anoana amin'Andriamanitra mitarika dinara-mamonjy izay mitondra filazantsara amin'ny pré-tanindrazana aty Eropa zany efa herinandro maromaro zay amin'izy mankalo eto zany dia izay no antony mahatonga antsika eto zany hoe ten'Andriamanitra izay manambara baitro mikasika izany izay hitantsika amin'ny ao amin'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo andimy fahatelo ambin'ny folo raha nidresaka tamin'ny mpiana ny faraparana ny tompo Jesosy alohan'ny akarina ny an-danitra fanambola hoe ary hoy izy taminy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny antom-pisian'ny fiangonana akory amina dia ny ampita ny finoany amin'ny hafa izy olombelona amin'ny sasany dia mitovy tsara zany ny antso amin'ny fiangonana nataon'Andriamanitra amin'ny fiangonantsika sy nataon'Andriamanitra amin'ny dinara-mamonjy sy mitarika miaraka amin'ny fitain'Andriamanitra lehibe no azahoan'izy ireo tonga soamantsara eto ny fahasarotina rehetra dia nandalovana Kristy dolo zany ary atoato izy any amin'ny fitapatapaky ny volanandro zareo mamonjy ny fodinany Madagasikara ny mbola nisy an'izao fotoana izay iarahana eto aingany eto mba tena fotoana anankiray isin'ny hoe ametraka ny Jesosy eo amin'ny toerana ny ampon'ny tsirairay avy ary indrindra isin'ny firaisan'ny sampana fito mba io ray ihany izy rehetra ny vavaka Jesosy izay fa izay zany tena antom-pisitsika tsirairay avy eto iaraka hitsangana isika anao ny hira fanampo ny fahavalombe efapolo hira fanampo fahavalombe efapolo zany isan'izany tranodrina raha mamonjy zany namorona azy asa fantatrareo izy io dia ao anatin'ny firanantsika zany hitsangana antsika anao ny Andriamanitra fitiavana FF 48 millions vavaka